Ary ny finoana ny fahatokiana amin'ny zavatra antenaina fa ny ona ny zavatra tsy hita. Hebreo 1:1. Zava-dehibe eo amin'ny fanahy iray ny rivom-piainana manodidina azy. Isan'andro dia tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra ianao izay anana fiantraikany eo amin'ny ho avinao mandrakizay sy ny fiainanao ankehitriny. Ampamoahana ianao momba ny hery miasa mangina izay nampiasainao sy izay mety ho vokatra terak'izany eo amin'ireo manodidina anao, na ny ho aviny mandrakizay izany na ny ankehitriny iainany. Raha nikasa hamonjy an'i Sodoma noho ny olo-marina folo Andriamanitra, hanao ahoana kosa re? Ny hery miasa mangina asehon'ireo vahoaka mitonona ho mpanaradia azy ankehitriny? Moa ve izy ireny mitory ny fahamarinan'i Kristy amin'ny finoana izy ireo, sa ny mifanohitra amin'izany? Tsarovy fa ny fampiasana ny finoana no hany ahafahana mitahiry azy. Raha toa ianao tsy mihetsika eo amin'ny toerana iray mihitsy dia ho osa ny hozatrao, dia toy izany ihany koa ny fanandramanao ara-pivavahana. Raha tsy ampiasainao izy dia mihena izany. Ilainao ny mino ireo teny fikasan'Andriamanitra, hitombo sy hatsara miaraka amin'izany ny finoanao, ary arakaraka ny anaovanao fanandramana ny amin'ireny teny ireny dia hiatsara ny fifandraisanao sy Andriamanitra. Izao no voasoratra ao amin'ny soratra masina. Abrahama nino ka ny saina ho fahamarinana izany. Ry havana, antsoin'Andriamanitra koa ianao mba hanana izany finoana izany. Ary raha nino i Abrahama dia toy izao ny fanambarana ao amin'ny Hebreo 1:1. Tamin'ny finoana no nananteran'i Abrahama ny zanany ho atao mpanatitra. Izany hoe nompofony tamin'ny fiainany sy ny asany ny finoana nananany. Koa androany antsoin'Andriamanitra ianao mba hanao asa mitory finoana. Tahina anie ianao, ho tahina ny fiainanao. Andeha hivavaka isika. Ray malala ny an-danitra ambony eo, misaotra noho ny amin'ny teninao. Misaotra noho ny fitiavanao anay, ka nampahafantarinao anay fa misy asa takianao amin'ny finoana izay anananay. Aoka tsy ino amin'ny teny izahay, fa ino amin'ny saina, amin'ny fo ary amin'ny asanay. Koa mombanay mandritra ity andro ity, mba ho toy izany ny fiainanay manontolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.